kilasy tompoko vavy tenindaka omena teninandrindra ka mahavaivay vitary zay ny andramatoa fa mba hanjarako indray lasa ny fisainana ny eritreritra hoe inona no sehosehatra entina miarahaba sy entina mamalifaly antsika havana namana tapaka tonga avilavitra inona no amboara manatantara azo petraka amin'ny zanaka mampara dia lasa ny eritreritray rakabary am-panambijina toa efa maro ny mpanao rakabary am-pahoriana tsy androany angamba ny fanaovana azy fa efa tamin'ny fanadinana any koa zay no natao dia ny eritreritra zay ka nandinika lalaka hoy izay hoe ary maninona moa raha mifantoka sy mametra-panontaniana amin'ny hoe inona ny asin'ny teny malagasy sy ny fotom-pisainana malagasy raketin'izany atao hoe kabary ny voalohany raha araka ny fandinianay azy ampanindritena dia mitory ny atao hoe fahalalam-pomba satria raha nandinika tsara ianareo teo dia misy ny taridresaka misy ny fanaovana azafady misy ny fanetretena misy ny fialatsiana zany rehetrarehetra zany dia hitanareo taratra tao anatin'ny atao hoe kabary faharoa dia misy ny atao hoe famolavolana ny mahaolona sy firaketana ny fomba fifandraisana sy ny fomba fiarahana eo amin'ny samy malagasy nahoana moa tsika ny mieritreritra zany satria maro raha fifankatiavana amin'izao ora sy fotoana diavintsika zao dia ny velan'ny vohitra eny dia efa vita ho azy fa tsika malagasy kosa dia mbola mitana ny asan'izany atao hoe fanoloram-bodiondry raha ohatra koa tonga ny fahoriana amin'izao fotoana izao amin'ny teknôlôjia efa mandroso dia mandroso misy antony ataontsika hoe page Facebook toy ao anatin'ny page Facebook maro dia maro ery ny namana kanefa ndrisy rehefa tena sendra tonga manjoa dia mety hoe sanatriavina olona ray na roa no manatrika ny tompo manjoa dia gaga ianao hoe nakaiza daholo le namana rehetrarehetra ary nefany ao anatin'ny fehmpihavanana sy ny famatora malagasy no mbola ahitantsika an'izany atao hoe famangimanjoa ao ny ahitana an'izany atao hoe firaisakina ao ny ataontsika mahita an'izany atao hoe fanotronana ao ny ataontsika mahita an'izany hoe trano atsimotsy avaratra ka izay tsy mahaleky elofana ary iainantsika eto la réunion zany tsy voaela akory dia fahoriana maromaro no nidiavina teto kanefa dia na indro fandray tanana na indro fanampy ny malagasy ny la réunion fahatelo azo tarafina amin'ny atao hoe asan'ny teny malagasy dia ny fitiavan-tanindrazana satria nahoana ny tany manatompo ny teny manakasina manana ny azy manokana ny malagasy ary isan'ny firenena miavaka amin'ny firenena hafa satria manana an'izany tenina izany tsy azo ditsika amin'izao fotoana izao fa miaina ao anatin'izany atao hoe fanatontoloana isika ilaina ny fitenenana teny vahiny ilaina ny fahaizana mifanerasera amin'ireo firenena maro mba hahazoana mifaninana mba hahazoana mivelatra na eo amin'ny lafiny ekonomika na eo amin'ny lafiny asa tsy lavin'izany kanefa ry tompoko adidin'ny toko ny vilany mitongilana adidin'ny fahitra ny omby mahi fa adidintsika samy malagasy kosa raha ohatra ka ankilabao teny malagasy ka manaiky amavitrika antsika rehetra ny adala ho ny tompoko no manary ny lambany fa ny endry kosa dia mitafy sy manjaika amin'ny fomban-drazany sy amin'ny fomba fitenenany fa iny maniaka morony ony mandalo ihany dia miserana fa ilay teny sy ny tany ny latsahany tavony no tsy maintsy hodiana sy verenana sotra tompoko lahy mankasitraka tompoko
manandefa voterinianana toeranatyhoatynoto vitasaritria voto cirahiravadoboto Pedro moitrasina ruasa mahapanamana mahatehitra hahamisani utanananai Zamu vitsivitsy kozany efa maminay hakany isany iandohanasany toerana tamanandefa voterinianana Una unyaksineny Sireuzari manamipeni Chizeni vetineni Sinamatina manu indemu Intamiamiamu Una unyaksineny Sireuzari manamipeni Chizeni vetineni Sinamatina manu indemu Intamiamiamu Viatanituluna Vetu raya Vetu ruye Sanutara Aliba Kamana Fuga Kariba Kamane Fuga Kariba Ka Usan kumata